Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Fa iny elabe dia sahirana tokoa tia mpanjaka anankiray ny amin'izay andimby azy amin'reto zana amin'ny rahalahy-kambana. Ny anankiray dia nanana anarana hoe Ramiaendry, fa ny anankiray kosa Ramiamahery. Ramiaendry dia olona malefa dia efa mpiteny ary tsy mba maikamaika hanapa-kevitra, fa mieritreritra tsara aloha izay vao miteny. Ramiamahery kosa mahery fo, mafana fo, lehilahy mahery ary manana fahazarana, manapa-kevitra avetrany ary miroso raha misy azo irosoana. Indray andro ary dia nasaindray niaraka misakafo aminy izy mirahalahy, mba handiniany izay andimby azy tokoa. Dia nalahatry ny rainy teo ambony latabatra avokoa ny zava-pisotro rehetra, dia naroso ihany koa ny sakafo. Ramiaendry dia tsy mba tia zava-pisotro mahamamo ary tsy mba mikasika izany mihitsy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Ramiaendry zanany: ny toy ny vehivavy ny tsy mahazaka rano mahery leroa, noho izany tsy mahazaka ny onja ny fitondram-bahoaka. Ramiamahery zanany iray kosa nijery izay nataondrainy, nisotro ny mpanjaka, dia hoy izy hoe misotro ihany koa rehefa misotro dada. Ny toaka teo anoloan'izy mirahalahy reto anefa dia faran'izay mahery, fa tsy toy ny an'ny mpanjaka rainy izay lokony fotsiny izany, fa tsy toaka akory. Tsy mbola tapitra akory ny sakafo naroso dia mamo Ramiamahery. Dia hoy ny mpanjaka hoe tsy mendrika ho Andriamanjaka izay hampandriny ny toaka. Lasa mihamalema ianao satria tsy mihevitra ny herinao resiny zava-mahamamo, dia tsy lany ho mpanjaka Ramiamahery. Fa ianao kosa Ramiaendry, hoy ny mpanjaka tamin'ny zanany anankiray, raha lasa mpanjaka re ianao, ataonao ahoana ny rahalahinao? Dia hoy Ramiaendry namaly andrainy hoe tsy afaka maly ianao avetrany ary mpanjaka, satria ny foko mantsy ato-kavanana ka mila mandinika tsara vao mamaly izany zava-dehibe izany sy manao zavatra. Fa raha ilay foko ao amin'ny tratra-ankavia kosa no henoina eno ao, dia akaiky loatra ny loharanony tsy ampoizina. Endry noho izay ianao, hoy ilay rain'ny mpanjaka tamin'ny Ramiaendry, indro raiso ny satro-boninahitro, sady ny tsofon'ny rano Ramiaendry zanany anjaka andimby azy. Ry mpiaino namako, ny fon'ny endry tokoa dia eo ankavanany, fa ny fon'ny adala kosa dia eo ankaviany. Mpitoroteny toko 10, andiny 12. Anginao, angina ny foko, fa miandry izay sitrakao. Ny diko, ny mahamiko afoko, fa nianao numba tanterao. Ekeko zay atolotrao, pandatra endry tsy to
belson ny tongo tireto manaky itety izao tany izao ny lela kodiany yaky filaza izay sitrakao ekeko zay atolotrao pandatra endritsito namahami namangidy zany ekeko tsisy aitraitrakory ny hoavy kuizakolokolo ianao no nandahatry zany ny tikio ny mahamiko afokio fa nianao no matanterao ekeko zay atolotrao pandatra endritsito namahami namangidy zany ekeko tsisy aitraitrakory atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra mbola tsara vaovao maresaka dia falitafaraka amintsika rehetra indray ary rehefa mijery ny masontsika dia zavatra maro isan-karazany no tazany avy hatrany ao anatin'izany ny loko ao ny matroka ny mazava ny mamiratra ny mampitony fo mampanahy manaitaitra ihany koa indraindray sy ny sisa tsara ho fantatra mahakasika an'izay loko izay indrindra ary no nofidianay atolotra ho antsika amin'ity anio ity matetika rehefa mifametram-panontaniana isika mividy akanjo na ndokotrano dia hoe inona ny loko mety dia ahoana ny fomba fampiarahana an'ilay loko ary mety efa nisy tamintsika aza nametram-panontaniana hoe inona ny vokany eo amin'ny fihetsika sy ny toe-tsaina mampanahy raha mifidy an'izay loko izay ary ianao ve efa mba nametram-panontaniana toy izany andeha ary hojerentsika ny mahakasika izay loko izay sy ny toe-tsaina mampanahy rehefa mijery loko ary ianao na mifidy loko dia tadidio fa ny loko mena mavo volomboasary dia loko mafana natao anaitaitra izy ireo mena mavo ny volomboasary dia loko mafana natao anaitaitra ny loko mena moa dia tena manome hery isika maneho ny hafanana ny fanaranam-batana ary ny hery ny loko mena
petadoko kely monja dia ampy anome aina sy amelona ny maha izy ny hevitra anankiray raha toy isika ka mandoko. Tandremo anefa fa raha diso tafahoatra loatra dia mety halasa akitokitoka anao izany. Ny loko mavo indray kosa dia manatsara sy manaitra. Mampatsiahy ny volamena sy ny masoandro izy. Sary ohatra ny hazavana sy ny hafaliana ary maneho ny harena sy ny fahombiazana ny loko mavo. Rehefa ampifandraisana amin'ny fisainana izy dia mampitombo ny fahiratan-tsaina, ny fifantohana sy ny fitadidiana ny loko mavo. Rehefa ao amin'ny hevitra anankiray izy dia manintona ny fijery azy. Tadidio tsara izany fa ny loko mavo rehefa ampifandraisana amin'ny fisainana dia lasa mampitombo ny fahiratan-tsaina, ny fifantohana ary ny fitadidiana, ary manintona ny fijery azy rehefa atao amin'ny hevitra anankiray izy. Raha tianao izany ny hisintona ny mason'ny olona dia mampiasa loko mavo. Mampatsiahy ny masoandro sy ny volamena hoy izy ny masoandro ary sary ohatra ny hazavana sy ny fifaliana, maneho harena sy fahombiazana ihany koa. Ny loko volomboasary kosa dia mahafinaritra, misy aina, manalalaka ny fiotanam-po ny loko volomboasary ary mampitombo hafaliana. Sady toy ny voankazo ny lokony no mampatsiahy ny fararano. Averina indray izany fa ny loko volomboasary dia mahafinaritra, misy aina, manalalaka ny fiotanan'ny fo, mampitombo ny hafaliana. Toy ny voankazo izany ny lokony ary mampatsiahy ny fararano. Tandremo anefa aza dia atao be loatra ny loko volomboasary satria lazain'ireo mpanao fandravahana hoe tsy dia mihaja loatra ity loko ity. Ny loko manga, maitso ary ny volomparasy kosa dia midika ho loko mangatsiaka mampitony. Ny loko manga, ny maitso ary ny volomparasy dia midika ho loko mangatsiaka ary mampitony. Ny manga moa izany dia mangatsiatsiaka ary tsara ho an'ny tosikerim-pamoronana sy ny fahaiza-mamorona izy ity. Ny manga dia lokon'ny filaminana sy ny faharatsaina, izany hoe ny spiritualité izany ny tiana ho lazaina eto. Manome fitokiana sy filaminan-tsaina ny loko manga. Mazana dia ampiasain'ny olona izy noho ny asiny izay mampitony. Ny maitso ihany koa isika dia loko mangatsiatsiaka mampitony. Izany hoe mampatsiahy ny natiora ny loko maitso ary sary ohatra ny fiainana. Misy aza milaza azy hoe maneho ny kisendrasendra sy ny anjara hono ny loko maitso ary manampy amin'ny fifantohana sy ny filaminan-tsaina. Ny loko maitso izany dia manampy antsika amin'ny fifantohana sy ny filaminan-tsaina. Mampatsiahy ny natiora sy ny sary ohatra ny fiainana ny loko maitso. Fa ny volomparasy kosa dia loko malefaka izy ity, mahalasalasam-borona sy mampanofy, mampiroso amin'ny feritreretana ary mitondra fahatoniana. Loko volomparasy, loko malefaka, mahalasalasam-borona sy mampanofy, mampiroso amin'ny feritreretana ary mitondra fahatoniana. Ireo izany ilay loko telo mangatsiaka mampitony. Fa mba manahoana kosa indray no lokon'ny manja manopy vony na ny beige hoy isika, ny manja, ny lavenina. Inona ny dikan'ireo? Mitoriana izy ireo. Ireo loko ireo ny manja manopy vony na ny beige, ny lavenina na ny gris hoy isika, ny manja dia mitory loko matroka, neutre hoy isika, ary anisan'ny manalefaka ireo karazana loko ireo. Tsy mety lany lamaody mihitsy ny lokon'ny heritra, tantely, sokola, kafe ary lavenina. Ireo izany no azontsika hamaritana an'ilay loko .
loko heritra, atao manome loko ohatry ny tantely, loko mitory chocolat, ny loko maka lokona kafe ary ny lavenina izay tsotra, mihaja ary natoraly. Azona ambiansa mahafinaritra ary mazava sitony ao amin'ny efitra anankiray raha toka ireo loko ireo no ampiasaintsika. Azona ridrika na ambiansa ho isika mahafinaritra mazava sitony ao amin'ny efitra raha ampiasaina ireo loko ireo. Fa maraparanantsika ity karazana loko ity sy ny heviny dia ny loko mainty sy fotsy. Izy ireo dia hitantsika vetrany hoe loko mifanohitra. Ny fotsy mantsy dia loko ny fahadiovana, loko ny fahazavana ary mitory fahatsoram-po. Manatsara ny loko hafa ny loko fotsy no sady manalehibe ny efitra. Azo ampiarahana amin'ny loko rehetra ny loko fotsy. Raha tiantsika izany ny somary nalehibebe ny efitra tsy afaka mampitombo azy sika, fa mba tiantsika hoe hijery amin'ny ankapobeny ny efitra ny misy atsika dia azontsika atao ny mandoko azy amin'ny loko fotsy satria somary manalehibe ny efitra ny loko fotsy. Ny loko fotsy io koa isika dia loko ny fahadiovana, loko ny fahazavana ary loko ny fahatsoram-po. Azo ampiarahana amin'ny loko rehetra ity loko fotsy ity. Fa ny loko mainty izay mifanohitra amin'ny loko fotsy kosa dia masika sy jadona ny dikany ony. Sary ohatry ny fitanana anaty izy ity. Sary ohatry ny fanetretena ihany koa ary indraindray fanjombonana ihany koa anefa. Rehefa ampiasaina diso be loatra izy dia manjo rehetra izay ny dikany. Ho anao izay ity loko mainty, io ny ampiasain'ny olona amin'izany tokoa moa izy raha tsika mahita izany. Ny loko mainty izany averina indray somary loko masika sy jadona izy. Nefa sary ohatry ny fitanana anaty, ny fanetretena ary indraindray sary ohatry ny fanjombonana. Rehefa diso be loatra ny ampiasaintsika ny loko mainty dia lasa manjo rehetra indray ny dikan'izay. Antenaina fa nitondra fanampim-pahalalana ho antsika izay karazana loko sy ny heviny izay natolotra antsika teto androany. Izay izany aloha no azo natolotra antsika jiaby. Anjarantsika mifidy izay loko sahaza antsika sy mitondra soa antsika. Isaorantsika Andriamanitra raintsika any an-danitra nanome ireny karazana loko mahafinaritra samy hafa ireny mba hitondra fifaliana sy fahasalamana ho antsika. Dia manome fotoana antsika manaraka indray ny namanao fanja. Veloma tompoko. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ho tantareko anao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao hijoro vavolombelona aminao aho dia avy eo isika hijery izay voalaza amin'ny Baiboly. Ny namanao Risara Andrenjatovo no manoloana anao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Mialohan'izay aloha dia tsara isika raha hivavaka. Rainay izay ny an-danitra saotranao fa afaka miona amin'ity namako ity indray. Noho ny fahasoavanao no natoy izao anay ka nafahanay miona soma tsara tsisy ringana ary iomana ny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy zanako. Noho izany mamelà ny heloko ianao ary mamelà ny heloko ity namako ity amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ho tantareko anao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao tsy hitako izay natao
tsy haiko izay olazaina tamin'izay fotoan'izay fa nangididy ny tenako ray manontolo misafosafo loha fotsiny sisa no mba hanyheriko tamin'izay fotoan'izay mantsy natolotry mipitantsoratra ny taratasy kely milaza ny totalin'ny saram-pianarana tsy maintsy aloko mandritra ny taona raha tiako ny atafita anjanako aloko ndray mandeha moa na dia andeha mba amin'ny lohako aza dia tsy ho vitako mihitsy izany tsy manonofy aho ataoko indroa mandoha ndray vao maika loza be ihany koa eny fa na dia atao isam-bola na aza dia mbola fanina ihany ny tenako ary miraingirangy mihitsy ny antony dia tsotra olona sahirana mantsy aho ka tsy anana tanana andrangotra na hoe tongotra hitsipaka iza no ianteherako vahiny aho eto Antananarivo tsy misy izaho angamba malala olona ozy ianao tsy misy fantatro teto vao nazo diplôma ny zanako lahy tamin'izay fotoan'izay afaka baccalauréat izy dia tao amin'ny sekoly ambony anankiray momba amin'ny fianarana mikirakira sy mampiasa solosaina reny no hitanay hoe mety niaraka resy lahatra izay mianaka tamin'izay ao zany izy no anohy ny fianarana ao amin'izany sekoly zany misy amin'ny ray aman-dreniny mpianatra ao no mandony ndray mandeha fotsiny na hoe mizara roa na telo ny saram-pianarana mandritra ny taona anankiray fa ny ahy kosa ozy ianao tsy fantatro izay ataoko tamin'izay fotoan'izay tantaraiko tsara aminao fa gaga dia gaga le ramatoa ary hitako somary sorena izy satria salany hoe tonga eo iresaka fotsiny aho nahoana nga iny raha misy le taratasy iny ny saram-pianarana ho alohany zanaka ao dia ataonao ahoana ny fomba andohavanao azy tonga dia aloha raha misy okaloha madama zaraina roa ve tena zafady aloha madama ataovy ny telo mandoha re tena oka tsara aloha madama akaina aloha fa inona ihany aloha isam-bolana ary safosafo loha fotsiny aho tsy hitako izay nataoko iaho taminareo zao ny tenyle ramatoa tamiko fa ianao ty ve vonina ny mpianatra zanaka marina tena hanao zay atafita ny zanaka ao sa mampiresaka na fotsiny eto safosafokony ray mandeha ny loko dia hoy aho taminy tia mpianatra zanaka madama fa saingy tsy hitako zay avaly ianao tao an-tsaiko tao na dia zany aza dia vonina aho ary nanome toky an'ilay ramatoa mpitantsoratra fa vitako io madama tsy haiko fa dia zay fotsiny naloka mivavako vitako io madama noraisiko teny an-tana n'le taratasy dia lasa aho rehefa avy ny fanao veloma zay ka nefa hoy ianareo saika tsy hitako ny varavarana ivoako ary ny lalana hodiaviko ny ala vitao lazaiko anareo fa fanina teo amin'ny tohatra nitsingevana teny ampidinana fa nalahelo mafika ny teny rery hoe enrety fa antrako kanefa dia mba miana-kendry te atafita zanaka hony nangorony koa ny heritsaiko rehetra ary rehefa tonga tao an-trano aho satria tsy afaka nandeha ny asa aho satria nalahelo mafy novoaiko ny trano dia maika mihitsy aho nandohalika hivavaka ary le taratasy hoy ianao no velariko teo anatrehan'Andriamanitra teo ampandohalena dia natondroko ny akatra na nandrify ny lanitra izay azo kwantoka fa Andriamanitra dia liana fatratra ny amiko le taratasy misy ny filazalazana mivola io dia natondroko azy toy ny miresaka amin'ny olona reny mihitsy aho hoe iny Andriamanitra ao iny ry raiko any an-danitra ao mba jereo zao mahantra ity mpanomponao avoto fa te hanavitra ny zanany te hanao zay atafita vitako ny amenna nitsanganao
rehefa vita mivavaka. Gaga fa nahazo hery be de be mihitsy aho, tsy nisy tahaka zany. Iza moa toy nisan'andro de mivoaka ny trano ny maraina, ary tsy fantatra hoe ho aiza na ho any amin'iza, na koa hoe hitondra inona zany rehefa mody ny hariva, fa de zao lasa mivoaka fotsiny any anaty fiara fitateram-bahoaka any de mivavaka miresaka am' Jesosy. Nagaga nefa fa ambony loatra ny finoko an'ilay andininy manao hoe zanak'Andriamanitra, asany tanany aho de adidiny. Isaia 5:1. Natoky an'izany aho ary tsy niambahambana de mafy aza noho ny aretako, atafitako an'izany zanako lahy matoa zany. Anga zay ihany izy ianao. Fa rehefa tonga ny andro ivoan'ny ray tarika aminy de misy vola be mbola tsy maintsy naloa mihoatra n'le nampianarana azy teo, ka rehefa natao indray ny fampiraharana tamin'io mpitantsoratra io de raikitra fa aloko tsikelikely. Izy ary moa ny teny hoe iny aza moa vitanao dolidoly reny rehetrarehetra reny. Zaranga matoky anao ataovy tsy mandainga izy ary isorana an'Andriamanitra. Vitako atsakany sy andavany ny adidiko, ary ny magaga fa ao amin'io sekoly lehibe io de saika raisin'ilay mpiandraikitra ho ohatra fakantaka ho an'ireo zay vao miditra ao ny tenako sy ny zanako. Tononon'io sekretera io foana ny anaran'ny zanako, ny anarako hoe modely. Kanefa raha ny tena izy de tsy nahefa na inona ny hafa noho ny fahasoavan'Andriamanitra navitako an'izany. Am'izao moa ny zanako de efa manana ny asany somatsara zay hiderako ny tompo ao ambony. Tsy tokony vitako zany. Tsoroko aminao fa tsy tokony vitako zany. Ianao koa mety miatrikady mafy, mety sahirana am'izay manahirana anao, mety tsy hitanao zay ho sarangotana. Maizina angamba ny tany aman-danitra, ny tany alenao tsy hita, mety tapaka angamba ny andry ny ankinanao. Virevitra tanteraka anao satria hiatrika irery ny fiainana. Ilay mba ny anteherana ty to vitatreo ny aminy. Mbola tena manjavozavo no avy. Inona ty atao? Manana drafitra tsara mombanao ary momba no avinao io Andriamanitra ivavako raha otra ka matoky azy ianao. Tsy mandainga izy raha niteny izy hoe zanako ianao de oka ho adidiko, ary tena marina izany. Matoky azy. Izao fotsiny no ataovy. Apetrao eo antongony ny entamavesatra ao, matoky azy, inoy ny teniny fa isy zavamagaga anokafa ny lalanao. Iza zao ny vavolombelony zany. Ary niainany zany tanteraka, mbola betsaka no azoko tantarainanao. Fa raha nataony tamiko zany, de hainy atao aminao ihany koa. Sahi fotsiny milobava hoe, anao aho tompo manomboka anio, ka ny fiainako rehetra de atolotro anao, ho tantananao, apetraka eo aminao tsy misy ahy. Aoka ianao no isalovana amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny bitika indrindra, ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa izaho de hiafinao ambanin'ny elatrao, fa ianao no hiasa sy andamina no aviko manontolo. Azo antoka io Andriamanitra io, fa aza misalasala. Ary meteza iray feo ampanao salamo manao hoe, Jehova no itikiko, ka tsy mianahana aho. Salamo 9:20 Ny voninahitra anie de ho an'Andriamanitra irery any, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ivavaka sika. Sotranao zay raina izay ny an-danitra, ny fahasoavanao tokoa no nato izao
ny fankasitrana dia atolotro ho anao irery ary ny dera sy ny laza dia ho anao mandrakizay satria efa anao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay zany. Dia mitahianao an'ity namako izay miain'ity satria mety manana olana izy, vahao ny olany ary ataovy matoky izy fa zanakao sy asany tananao izy ka tsy hamela azy ianao fa adidinao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen. Hatreo ny fiarako aminao, mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Darika ny ambasadora. Izano ampitony irefo tumani feno faurina sy adinja aina izareno andray mifivavakiremija ahali izare lazao nani alinaza tonangina tsina mali nyandro nandalo avoko totsy nisy feony famona izy reny rao vinavao mandre sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazoanay. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Izano ampifaly ireory malahelo manantena fiononantsaina miandrandra fitonina miandry famonjehena izare lazao ireo manantena fa Jesosy no mpamonjy no azo fiadanampo avy ny fotoana ny ala elofona zay falinindray sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay ray tena tianay miaino ny vavakay
izay ilay onja ny fanantenana. Fianakaviana fonony fiarahamonina. faly tafaraka amin'ny mpianakavy izay manaraka izao fandarana natao amin'ny fianakaviana izao. Miaraka aminao eto Eliandry amin'ny Tantsosy Mamiatsa. Mba tonga anao tafiditra tsara amin'ny zavatra tiantsika ho resahana amin'izao fandarantsika izao dia misy tantara anankiray ity, Laza sy Toky. Zazalahy kely anankiroa niara-nianatra ary dia lasa mpinamana be mihitsy. Dia niara-ny tombo tao am-pianarana, mifampianatra, mifamporisika mba mianatra tsara, niakatra tany amin'ny CEG, nipita tany amin'ny lycée, ny afara tany amin'ny université ary ny fanaiky fa sambam-pianarana mitovy no atao. Mpinamana izy ireo ary tena mifankaty ary noho izay mampinamana izay dia samy tafita tamin'ny fianarana, samy lasa ingénieur izy mirahalahy. 10 taona taty aoriana navitan'ny fianarana, rehefa tafahoana izy ireo dia mifampiresaka hoe nanao ahoana letsy ny fiainan'lahy, firy zao ny ankizy, aiza ny miasa sy ny sisa sy ny sisa. Teo ny nafantarana hoe efa 3 ny zanaky Toky, manana tokantrano milamina tsara izy ary mandroso dia mandroso amin'ny orinasa izay esany. Azo lazaina hoe nahita fahombiazana teo amin'izay nataony rehetra. Ilaza kosa dia fantadaza amin'ny fitiavany fisotroana, fitiavany ireny trano fisotroana ireny mibara ireny, ary voatsy ela dia nisaraka tamin'ny vadiny izy. Potika ny tokantranony, azo lazaina hoe rava ny fiainany. Ny fantaniana mipetraka eto izany dia ny hoe nahoana olona anankiroa samy nampianarana, nandrato fianarana mitovy kanefa samy hafa ny hafaran'ny fiainany aty aoriana. Tsy nampianarana tany ampianarana ve? Ny fahaiza-miaina. Ny fianarana mikasika ny fahaiza-miaina dia irahana mahafantatra fa tsy hita any ampianarana, tsy ampianarana any ampianarana. Ny fiainana andavanandro no mampianatra an'izany. Rehefa tsy mahay mandray lesona amin'ny zavatra tsotra mandalo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny fahoriana no ampianatra azy an'izany. Anisany fitaovana anankiray ampiasain'Andriamanitra ahafahana mampianatra ny olona anankiray zavatra izay tiana iainany ny fahoriana. Misy aza fomba fiteny malaza manao hoe ny fiainana andavanandro ny sekoly ary ny mpampianatra dia ny ady sarotra hatrehana isanandro. Mety hisy antony hafa na manahaja ankoatra ny hoe toe-tsaina sy ny fomba fiaina, fa eto aloha izany zavatra ngeza be tena nampiavaka an'izy roa lahy ireo dia ny toe-tsaina. Zavatra tsy nitovozona tany ampianarana izany nampiavaka azy, satria ny zavatra nitovozona tany ampianarana nitovizana ihany. Ka ankoatr'izay noraisina tany ampianarana ary dia inona avy ireo zavatra izay ilaina ny mianatra azy eo amin'ny fiainana mba hatonga ny toe-tsainao hitondra fahombiazana eo amin'ny fiainanao. Zavatra voalohany ary azo lazaina hoe lehibe indrindra aloha dia ny hoe ilaintsika ny mianatra misaina sy mieritreritra araka ny tokony ho izy. Mety manontany ianao izany koa ve dia ianarana inona moa izay eritreritra? Misy mpandinika anankiray antsoina hoe Mark Twain tsaroako eto, dia nilaza izy hoe ny teny mivoaka amin'ny vavan'ny olona sy ny fihetsika sy ny asa ataony dia ampahany kely monja amin'ny fiainan'ny olona io sy ny maha-izy azy, fa ny ampahany lehibe indrindra dia ao anatin'ny sainy ao, ao anatin'ny eritreriny ao. Raha kristiana ianao dia mahafantatra tsara fa Jesosy Kristy dia niresaka mihitsy fa tsy ny fihetsika ihany mahatonga antsika hanota fa any ny eritreritra tsika dia efa manota ary mety hahavery antsika ny eritreritra. Dia ahoana moa izany hoe mampiasa ny saintsika sy ny eritrerintsika araka ny tokony ho izany? Nahoana? Tsara ny mampatsiahy fa ny eritreritra sy ny fisainana no fitaovana nomenantsika, nomen'ny mpahary izany entina mamaha olana
ny olana mitranga amin'ny fiainana andavanandro. Dia io fisainana sy ny eritreritro ihany koa no fitaovana nomenantsika entina miatrika ireo toe-java misy eo amin'ny fiainana ampiheverana tsara. Fantatsika ihany koa nefa fa ny fisainana ny eritreritrsika no miteraka fihetseham-po. Afaka maka ohatra tsika hoe misy olona anankiray mantondona mafy be ao ambaravarana. Inona ny tonga ao an-tsainao? Fahatezerana ve sa hoe hay sao dia mba olona traboiny izany ka mila vonjy aingana? Avy any fisainantsika neviny izay. Ny fisainantsika miteraka fihetseham-po, fahatezerana na fangorahana io olona mandondona mafy eo ambaravarana io, ohatra anankiray ihany izay. Ary ny fihetseham-pontsika dia mazava tsara fa io ny tena fototry ny fahasambarantsika na tsy. Ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ny fitondrantenantsika, ny fahafahamanao antsika, fahafahamamokatra eo amin'ny asa izay ataontsika sy ny fianarana izay ataontsika, izany hoe ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fahasambarantsika mihitsy izany dia avy amin'ny fihetseham-po. Ary ny fihetseham-po dia avy amin'ny fisainana. Izay no antony ilazana eto fa raha hianatra hiaina itsika amin'ny tanjona hoe ho sambatra dia tsy azontsika tao atsirambina ny hoe fianarana mampiasa ny saina sy ny heritreritra araka ny tokony ho izy. Ny fahasamihafana teo amin'ny fiainan'ny laza sy toky na manaiaja dia tokony haresy lahatra antsika rehetra fa ny fiainana zany dia mampianatra zavatra izay anterina ihany, tsy raisitsika avy any an-tsekoly ary tsy ho azontsika any an-tsekoly mihitsy. Ka ny voalohany indrindra zany dia izao tsy maintsy resy lahatra aloha ny tsirairay amintsika fa tsy maintsy mianatra mba hisiny izay fiovana izay, mba hanana toe-tsaina tsara hiatrehana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Aiza moa no tokony hanomboana an'izany? Mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra Romanina 12:2, Romanina 12:2, aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fanovana tena izy rehetra ary azo antoka fa haharitra zany fanovana zany dia miainga avy amin'ny fanavaozana ny saina. Fanavaozana marina rehetra dia miainga sy mifototra amin'ny fanavaozana ny saina. Aka ohatra tsika, raha hita fa voretra sy maloto tsy mba mahavatra manadio ny tena ny olona anankiray ary tiana ny ialany amin'izany dia any amin'ny saina no hanomboana ny fanovana fa tsy any amin'ny tongony maloto na any amin'ny faritra hafa maloto amin'ny vatany. Ny toe-tsaina zany no mibaiko ny hetsika rehetra ataon'ny olona anankiray eo amin'ny tenany sy amin'ny hafa ary amin'ny asa rehetra ataony. Noho izany dia tsindriana ary hitanao fa antitraterina mihitsy eto mazava-dehibe ilay hoe fanovana ny toe-tsaina ary tsy any am-pianarana no hanovozana an'izany fa amin'ny fiainana andavanandro. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao, ny lafin-javatra rehetra eo amin'ny fiainana zany dia ahafahantsika mianatra an'izay hoe fanovana ny toe-tsaina izay mba hanana toe-tsaina hitondra soa ho anao ny fianakavianao ary ny fiarahamonina ny toe-tsainao. Misy taranja maromaro na manaiaja izay iarahana mijery eto ary zavatra azo ampiarina viatrany eo amin'ny fiainana no raisitsika eto amin'ity fandarana ity mba hamora ny fandraisan'ny mpiaino azy. Ohatra anankiray ihany zany dia ndresantsika teo ilay hoe mianatra misaina sy mieritreritra araka ny tokony ho izy. Fa akoatran'izay dia ho jerentsika ihany koa ny hoe fampivoarana ny maha-olona amin'ny lafiny rehetra, ara-tsaina, ara-batana, ara-piarahamonina, ara-panahy. Ilaina zany mampivoatra an'ireo miaraka, tsy ara-tsaina ihany, tsy ara-piarahamonina ihany, tsy ara-panahy ihany, fa ilaina mampivoatra an'ireo amin'ny fomba mirindra, tsy mandeha ila. Ilaintsika ny mianatra an'ireo eo am-piatrehana ny fiainana. Taranja anankiray hafa ihany koa ny fampivoarana ny fanomezantsika tombam-bidy ny tenantsika. Olana goavana mihitsy io. Tsy takatry ny olona hoe inona ny tombam-bidy ananany. Ary misy akony be dehibe eo amin'ny fahombiazany amin'ny asany, eo amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, ny tsy fahaizany manome tombam-bidy ny tenany. Mety ho tafahoatra loatra ny sasany ary mety ambany be loatra ny sasany. Anisan'ny zavatra ho resantsika ary idirantsika mihitsy ipiriany koa na manaiaja
zany hoe fianarana mifandray zany, fianarana mampita hevitra, fianarana miresaka mba hahatonga an'izany zavatra zany a hitondra soa atsika sy ny hafa. Ilaitsika ny mife zany hoe ahoana ny fomba tokony ifampiresahako amin'ny zanako, amin'ny vadiko, amin'ny mpiara-miasa amiko, fa tsy zay rehetra tonga ao anatin'ny vavako ao dia avoakako. Na marina zany zavatra resahanao ka tsy hainao ny mampita azy araky ny tokony ho izy ampahendrena dia hiteraka olana ngeza be mihitsy zany eo amin'ny fiarahamonina. Ilaitsika ny mianatra an'izany. Ilaitsika koa ny hijery akaiky ao anatin'ity fandarana ity ireo fomba zay ahatonga antsika afaka mijery ny lafitsarany eo amin'ny zavatra rehetra iainantsika. Ny zavatra iainana eto amin'ity tany ity dia misy foana ny lafiratsiny sy ny lafitsarany. Ahoana ny ahafahanao mahita mazava tsara ny lafiratsiny ary ahita vahaolana aingana mikasika an'izany, kanefa koa ahita tsara koa hoe tia ny lafitsarany zay tokony hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao. Anisan'ny zavatra ho resahantsika eto koa ny hoe ahoana ny fomba hifehezana n'io fihetseham-po io. Anisan'ny manimba ny fiainan'ny olona anankiray sy ny asany ny fihetseham-pony. Misy aza raha tezitra ny an-trano dia entiny any am-piasana izay fahatezerana izay dia miteraka olana amin'ny asany. Falifaly izy any an-trano dia mety koa ny asany any am-piasana. Ahoana ny fihezana n'io fihetseham-po io? Milafy ny fitiavana, milafy ny fifandraisana mba tsy hanimbanao sy ny hafa. Anisan'ny ho resahantsika eto koa ny mahazava-dehibe ny fikarakarana ny vatana salama, mifandray tsara amin'ny hoe saina salama, mifanojo zany ireo. Misy fiatraikany eo amin'ny sainao ny zavatra ataonao eo amin'ny vatanao, sahala hoe misy fiatraikany eo amin'ny vatana ihany koa ny zavatra atao ny zavatra saina. Tsy milaza akory izany fa izay mirahalahy, izay miteny eto ny tampitrohatra amin'ny fahaiza-miaina. Miara-mianatra itsika dia miara-mampiatra, fampizara fanandramana, ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana, dia tohizana indray ny dia ary dia mitombo ohatrany hatrany. Izay ihany koa no azo resahana indray aloha androany mba mametraka ny veloha mandra-pitafa ny namanao Elion sy Aja. Ery Andriambalo. Izani yalundrano be muki vivera se dani manzu nisamu piai nansiketi atupatu panyunzabe wedani undanu ma sina landrendrika izany yalundrano be muki vivera se rani manzu antu Jesusi lei kapiteni izy yani nuana faka si amini zany sa umba utafita su amini la sera anansu antu Jesusi lei kapiteni izy
any no anafaka tsy aminy zany sa omba ho tafitaso aminy laisera anantso AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 nadia mafiazare reo rivodoza marobe zay alefany ratsety dia hazakivire natoaka mamoy fo ao misy tokitsa rasariso nadia mafiazare reo rivodoza marobe zay alefany ratsety dia hazakivire natoaka mamoy fo ao misy tokitsa rasadiso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka tsy aminy zany sa omba ho tafitaso aminy laisera anantso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka tsy amily zany sa omba ho tafitaso aminy laisera anantso Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Fantoka tamin'ilay fifanandrinana lehibe ny fianarantsika nandritra ny andro vitsivitsy faranantsika an'io izany fianarana izany. Andeha raha tsika mamerina ny andrininy fototra izay nataontsika tenjery dia ny Genesis toko 7:10. Genesis toko 7:10. Dia ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy norotoro ny lohanao ary ianao kosa norotoro ny ombelahatongony. Andesika maki ny tenin'ilay mpanoratra kristiana Ellen White momba ilay fifanandrinana lehibe ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrina takila fa 7:500 ary 9:500. Hoy izy: tsy misy ampianariny soratra masina mazava kokoa noho ny tsy mahatompo nandraikitra an'Andriamanitra tamin'ny diran'ny fahotana. Ampianariny fa tsy hoe nosotonon'Andriamanitra kery ny fahasoavany na nisy lesoka teo amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fanjakana izay nety noararotiny fikimiana. Tonga tsy nasaina ny fahotana
ary tsy misy azo anamarinana ny fisiny. Zava-miafina ny amin'izany ka tsy azo azavaina. Raha misy fialatsiny mety ho hitany aminy na antony mety manazava ny fisiny dia tsy ho fahotana intsony ny fahotana. Dia ho ihany izy, raha no le vonina tsy hisy avy hatrany izy, izany hoe Satana, dia ho nanompo an'Andriamanitra noho ny tahotra ireny fa tsy noho ny fitiavana. Tsy ho rava tanteraka ny hery miasa mangina avy amin'ilay mpamitaka na ho fongotra hatramin'ny fakany ny toe-tsaina mikiomy. Tsy maintsy navela ho tonga amin'ny fahamasahany ny ratsy. Mba hahasoa izao rehetra izao manontolo ary mandritra ny mandrakizay dia tsy maintsy ho velarin'ny Satana misimisy kokoa ireo foto-keviny ka ho hitany voary rehetra araky ny tena izy ny fiampangan'ny fitondran'Andriamanitra sy ny fanjakany, ary tsy hisy salasala noviana intsony ny amin'ny fahamarinana sy ny famindrapon'Andriamanitra ary ny tsy fiovan'ny lalàny. Reto misy hevitra ho antitraterina sy fanontaniana izay ho saintsainina aty ampamaranana ny fianarana nataontsika. Olona maro no mametra-panontaniana hoe ahoana no nahatonga ny voary iray tsy nanatsiny toan'ny Losifera anota tamin'ny voalohany? Nahoana ny ota no zava-miafina sy tsy hay hazavaina? Nivakintsika tao amin'ny tenyilay mpanoratra kristianina teo izany. Hoy izy hoe tonga tsy nasaina ny fahotana ary tsy misy azo anamarinana ny fisiny. Zava-miafina ny amin'izany ka tsy hay hazavaina. Raha misy fialatsiny mety ho hitany aminy na antony mety manazava ny fisiny dia tsy ho fahotana intsony ny fahotana. Nahoana moa ny tsy nilevon'Andriamanitra fotsiny Satana mba tsy hisy intsony? Efa voavaly tao amin'ilay teny nivakintsika teo koa izany dia ny tenyilay mpanoratra kristianina Ellen White. Hoy izy hoe tsy maintsy navela ho tonga amin'ny fahamasahany ny ratsy. Mba hahasoa izao rehetra izao manontolo ary mandritra ny mandrakizay dia tsy maintsy ho velarin'ny Satana misimisy kokoa ireo foto-keviny ka ho hitany voary rehetra araka ny tena izy ny fiampangan'ny fitondran'Andriamanitra sy ny fanjakany. Ny narantsika fa tsy fampiasana hery sy tanjaka ity fifanandrinana ity fa mahakasika ny toetra kosa. Mifanipaka ny toetra n'Andriamanitra sy Satana. Misafiditsika na anahaka ny toetra n'Andriamanitra na anahaka ny an'ny Satana. Arak'izany dia tsy bijery fotsiny an'ity fifanandrinana ity isika ry mpiara-mianatra namana fa mpandray anjara mihitsy ary miseho amin'ny fiainantsika izany ady izany. Tsy tokony ho variana isika amin'izao fiainana izao satria tena eo an-tany-piadiana. Ny mandrakizay tsika mihitsy no faritan'izao ady ara-panahy izay atrehantsika izao. Andesika ivavaka ty ampamaranana izao fiara-mianatra izao. Rainay izay any an-danitro, saotranao izay satria na dia olombelona lavo aza dia tsy mahafoy anay ianao fa manao ny zavatra rehetra mba hamonjenanay. Saotranao ny amin'i Jesosy izay ny rahanao hanorotoro ilay fahavalo dia ny devoly izay mpamitaka. Mangataka ny fanahinao izay hanome hery anay, andresenay ny fakapanahy sy ny fitaka izay afafin'ny devoly eny amin'ny lalanay. Tehirizao ny finoana sy ny fankatoavana ny sitraponao izay Jesosy eo ampiandrasana ny fiverenanao be voninahitra izay ampandresy tanteraka anay amin'izao ady izao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tapitra ny fiarahantsika nianatra, saotra noho ny faharetanao. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola ho tafahoana isika hiara hianatra lesona hafa indray amin'ny fotoana manaraka. Mirara ny fitahian'ny Tompo aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR